tamin'ny alalan'ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangam-bato ny mahery fo kosa no nentin'ny zanak'Ambohitra Manjaka Nana Maria na an'ity fa 20 ny volana martsa ity. Nanatanteraka fametraham-boninkazo teo amin'ny tsangam-bato ny mahery fo ihany koa io maraina io ny zanak'Ambohitra Manjaka Efadray Efadreny izay notarihan'ny ben'ny tanàna Randriatsitovana Rairson sy ny filakevitra kominaly mpiara-miasa aminy. Tonga nanome voninahitra ity lanonana ity ihany koa ireo mpitandro filaminana teny an-toerana, ireo talentekoly Isato-Kajiny miaraka tamin'ireo mpianatra eny an-toerana ary ireo taranaka ireo mahery fon'ny firenena avy eny Ambohitra Manjaka. Ny fotoana 20 marsa moa dia isan'ny ngeza sy lehibe tokoa amin'ny fianakaviam-be Ambohitra Manjaka satria androany no fananteram-boninkazo zany ireo fehezam-boninkazo an'ireo mahery fo ny Ambohitra Manjaka ary koa misy fitombo fivavahana iray manokana izay iarahana tamin'ireo mpitondra fivavahana teto an-tanàna. Raha ny fitiavan'ny mpakambasana tokoa dia noresahana amin'ny toeram-pifadraisabe dia ngeza dia ngeza izany satria isan'ireo mahery fo tamin'ny ady voalohany ady guerre mondiale voalohany zany ady lehibe ny fisian'ireo torpilleur misa 7 isan'ny nalaza indrindra zany tany a Frantsa ary zanak'Ambohitra Manjaka daholo no to anatin'izany. Tamin'ny ady lehibe faharoa indray dia hita ny fedina teto satria nangonina daholo ny vary rehetrarehetra sy ny sisa noentina matsina an'ireo vazaha ka dia anisy ireo office du riz niady Ambohitra Manjaka ny lahatra voalohany dia nylapan'ny tanàna tamin'izay fotoan'izay ary betsaka no lasa natao sesitany ary maro koa migatra tamin'ireo zanak'Ambohitra Manjaka ireo. Tamin'ny 1947 na 1970 dia maty isan'ny nisy maty tany amin'ny faritra Moramanga zany dia ara-pahalalana izay Pasteur ary nitsy koa tany Ampianaratsoa ary ireo MDRM izay isa-tokotany dia fatotra koa ny zava-misy rehetrarehetra nanjoa azy rehetra tamin'izany fotoana izany. Nisy ihany koa ny fivavahana iraisam-pinoana izay notanterahana tao amin'ny lapan'ny tanàna niarahana tamin'ireo fiangonana rehetra tsy ankanavaka teny an-toerana. Taorian'izay dia nisy ny fizarana vatomamy ho an'ireo rehetra tonga nanatrika ity fotoana fahatsiarovana ny 20 martsa teny Ambohitra Manjaka ity.